mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisan'ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alahady ity. Misaoran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao fotoana izao indray fa ny manjary ny fahasoavany dia raisy tombontsoa lehibe ho anao tokoa izany. Aloha inderatsika any amin'izany nefa dia vavaka isika. Ny tompon'Andriamanitra eo mbola fifaliana ho anay hatrany mandray ny teninao ankehitriny. Tompo sokafo ny fomam-pananay mba handray an'izany amin'ny fahafenony ka ho vantofantsika eo amin'ny fiainanay tokoa ny teninao ary ahatonga anay hatanjaka mandrakariva indrindra azoto amin'ny asa fanompoana aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe tsy fivadiana amin'Andriamanitra sy ny teniny. Nandritra ny taona maro ny ady lehibe dia ady tao amin'ny fahamarinana sy ny fahadisoana mandrakariva. Mpandaingy Satana sady rain'lainga. Jesosy no tompon'ny fahamarinana rehetra, hoy izy hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana manafaka antsika amin'ny famotahan'ny Satana. Mampiharihary ny paikadin'ny Satana ny Baiboly ary manambara ny fikasan'Andriamanitra. Hoy izy hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Mazava zany ny tenin'Andriamanitra ary manambara amintsika ary manome fahalalana ihany koa. Toy izay ihany koa izy manao hoe ny fototry ny teninao dia fahamarinana. Asaiko ianao maka ny Petera 2:1 ndiny 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Misy toky lehibe omen'ny apôstôly antsika momba n'ilay faminaniana. Tsy nanaraka ny angan'ny firon'ny fahendrena tokoa manko isika. Ny faminanian'ny tenin'Andriamanitra dia manazava antsika amin'ny lalana tokony aleha ary manampy antsika hanavaka ny fahamarinana sy ny fahadisoana izy ireo. Raha tsy misy ny Baiboly dia tena ho voafitaka isika maro ihany koa no very. Nomena ny mino ny tenin'Andriamanitra ho fiarovana amin'ny mpampianatra sandoka sy ny fanahy mamitaka. Mampiasa ny fomba rehetra Satana mba hisakanana ny olona tsy halala ny soratra masina izay manambara mazava ny tedi-dratsiny ny fanambarana mazava ny kasika an'izany. Ifakaiky ny fitaka lehibe sy ambony indrindra. Anao fahagakana lehibe indrindra ho masitsika ny antikristy. Ny osika dia ho lavorary ka tsy ho vita mihitsy ny hanala sarina azy amin'ny alalan'ny soratra masina. Ireo izay nampaherin'ny tenany tamin'ny fianarana soratra masina ihany no tafavoaka velona mandritra ny andro farany. Tsy maintsy mamaly amin'ity fanontaniana lehibe ity ny rehetra manao hoe ankatoan'Andriamanitra ve aho sa ankatoan'ny olona? Atombotra ny ora manapa-kevitra mipetraka eo amin'ny vatolampy tsy miova amin'ny soratra masina ve ny tongotsika? Vonona hijoro amin'ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy ve isika? Saintsainy ireo fanontaniana napetraka eo amin'ny teny voalaza ireo. Inona no hamelanao ho tafavoaka velona amin'ny Kristy farany? Moa izany efa nieritreretinao. Inona ihany koa no misakana antsika tsy hianatra ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izay azo lazaina hoe mbola hahafahana mandray an'izany dia tokony hiezaka manokana isika mba hanokana fotoana ianarana an'izany, andinina an'izany, andraisana azy satria ho avy ny fotoan-tsarotra farany dia tena ho sarotra tokoa ary ho maro no voahozongozona hiala any amin'ny fotom-pampianaran'ny Baiboly. Ny riana dia hitoetra mandrakariva mitompo isika ka holiana sy hanaraka ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teny izany. Misaotra tompo izay momba anay mandrakariva ny riana tokoa dia nitoeranay eo aminao. Tsy salasala izahay fa handray am-padokiana amin'ny fahafenoana ny teninao ka ianao tokoa no vantofantoky ny finoanay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro.